الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذين اصطفى وعلى خاتمهم المجتبى وعلى من به اقتدى فاهتدى. أما بعد أيها المسلمون أراكني ولا تكتوى قم صلى الله عليه وسلم ديانتين تنرازن نتانا إزاي نفران تومك أرني تيان كوا نتانا فو إزاي nifinjal muna izay na rais nitandrazany ihany koa ary izy moa nosafidina ko lohany zany firenena vaovao izany. Tao anatin'izany firenena anakiroa izay tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam da eny adana dia fa nifindra-monina mpaminany sallallahu alaihi wasallam tao a Madina dia mbola mipetraka tao anatin'ny fonofoana tsy afaka tao anatin'ny fonofoana dia zany fitiavana an'izany tanàna izay naterahiny izany. Zay voaraka anatin'ny Qur'an ihany ao anatin'ny surat al-Baqarah mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nifindra-monina tao a Madina dia be dia be ireo Yahudi ireo Juif tamin'ny tany fotoana izany nirahy Allah subhanahu wa ta'ala izy nitodika makany amin'ny Baitul Maqdis, nitodika makany amin'ny Baitul Maqdis amin'ny salat, nitodika tany anatin'ny Baitul Maqdis mpaminany sallallahu alaihi wasallam nandritran'ny 10 taona mahery. Eo anatin'ny 10 taona mahery mpaminany sallallahu alaihi wasallam nitodika tany amin'ny Baitul Maqdis. Manoloana an'izany vanim-potoana izany izy dia ny fony dia miraikitra foana any Makka. Ka volazany Allah subhanahu wa ta'ala kad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Itanay mpaminany sallallahu alaihi wasallam, itanay mpaminany sallallahu alaihi wasallam ujit Allah subhanahu wa ta'ala taqalluba wajhika fi sama, ni tavanao zay miandraandra makany amin'ny lanitra tsy mitsaky zay miandrandra andiny amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hamerina ny fitodiana any Makka. Kad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kaminandro androany dia watodika anay ianao makany amin'ny qibla izay tianao, le tanindrazanao, le tanàna izay qiblan'ny razabenao Ibrahim alayhi salam, ny tanàna zay farany tiany Allah ary farany tianao. Fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, ka mitodia ianao makany amin'ny masjid al-haram. Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Bulana ambien Allah subhanahu wa ta'ala yankoni aya wa haythuma kuntum, naiza toerana misy anareo dia hatu mitodia anareo makany amin'ny masjid al-haram makany Makka. Ni aya fahuwa zay ni adresse Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny pino Islam rehetra mba tsy ilazana fa hoe le aya vonalohany iny spécialement mon mpaminany sallallahu alaihi wasallam namafisin'ny Allah wa haythuma kuntum zay ni bakasika ny vahoaka amin'ny Islam rehetra magneraniza tontolo zao wa haythuma kuntum naiza toerana misy anareo fawallu wujuhakum shatra. Nanomboka teo maika tony mpaminany sallallahu alaihi wasallam faly mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria ditodika makany amin'ny tanindrazana ny tany zay farany tiany Allah indrindra amin'ny toerana rehetra tombony tany ary ny tany zay farany tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka ry rahalahy ry ranavavy azaina ato anatin'ny finoana Islam, ny fitiavana amin'ny tanindrazana dia anisan'ny finoana izany zavatra izany, anisan'ny zavatra nampirisian'ny finoana Islam izany. Raha niresaka tika teo am-piandohana mahakasika le aya tamin'ny ghazwat Uhud, le aya mahakasika tamin'ny ady masina Uhud zay purement miresaka mahakasika ady amin'ny alalan'ny fitaovam-piadina, dia tsy voatery miady amina fahavalo amin'ny alalan'ny fitaovam-piadina ianao zay vo miady amin'izany fampandesenana zany finoana, ny fampandesenana zany tanindrazana izany. Ny fiadivanao amin'ny fahantrana an'izany tanindrazana izany, ny fiadivanao amin'ireo kolokolo amin'izany tanindrazana, le fiadivanao amin'ireo fahavalo rehetra mitady ambonapodika ny firenena na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona dia anisan'ny jihady fisabilillah izany. Eny aza na dia ny fiadivantsika amin'ny valana rehetra izay mananika amin'ny firenena maro manerana za tontolo zao ary Madagasikara agnatin'izany zay hitatsika tsy mitahatra mitombo ny olona voany aretina, ny fiadivantsika amin'izany aretina izany mba tsy paratahan'izany eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny mpiray tanindrazana dia anisan'ny hobolo ataon'ny fitiava-tanindrazana izany ary anisan'ny zavatra izay nampirisihin'ny finoana al-Islam. Ka noho izany
dia tokony ho tiavitsika ny tanindrazantsika satria izany dia zavatra tsy hoe naturel fotsiny amin'ny maha-olombelona fa anisany zavatra izay nampianarina noana al-islamo antsika izany zavatra izany.